Alakamisy 10 febroary miaraba to kilasy tompoko vavy ampifaliana trano anasana anao naraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara Eliza Hermanina indray no miaraka manolotra amiko ny vaovao amin'ny ity alakamisy ity. Miaraba ny ambarama Razafy miaraba sikagnampy mpagnaraka ny TV Plus Madagasikara amin'izao ariva zao. Ireo lohatao vaovao amin'ny ity androany ity misy antokon'olona ao anatin'ny fitondrana amin'izao mandoto rano sy manaratsendrika amin'ny fomba fiasan'ny filohampanavozana ao hoe solombavam-bahoaka Nicolas Randrena Sodro. Niakatra avokoa ny vidin'ny solika nanomboka androany maraina raha ny hita teny amin'ireo tobin-dasantsy. Anisin'ireo misidra olana amin'ny tsy fampinerinaratra ihany koa ny eo anivon'ny faritra araky ny taditry ny jirama ny tsy fampinerinaratra vokatry ny tsy fananana fitaovana mifanaraka amin'ny fitombony imponina intsony no anisan'ny olana amin'izany. Nandray fanapa-kevitra antitra mahakasika ny komina Mahajanga ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika ny Colonel Michael Randrenireny nandritra ny fandalovany tany antoerana omaly ho tendrena tsy ho ela ny filohan délégation manoka ny tanàn'ny Mahajanga mandra-pampiandry ny famerenana ny fijanona ben'ny tanàna raha ny nambarany. Lafim-baovao sosialy no anokavantsika ny fampahalalam-baovao no potehana sy nidoran'ireo mbodiny tany ny tranon'ireo mponina eny Ampariam-Bojanaka androany na dia mbola eny Amponja sy miandry ny fiakarana fitsarana rahampitso 9 febroary azy ilay ray mpianakaviana taranaky ny vadikely ny Ralambo tompon'ny tany. Androany maraina no nigadona teny Ampariam-Bojanaka ny vaditany sy ny mpitandron'ny filaminana niaraka tamin'ny tovolahy maro nandrava nandoro ny tranon'ireo mponina teny Ampariam-Bojanaka. Ireo mponina izay efa nipetraka tany toerana nandritra ny 70 taona no nisy rehiben'izy ireo vadikely ny Ralambo tompon'ny tany. Mialoha izao fandorany tanàna izao dia efa niara ny fandrombana, ny daroka, ny famonjana, ny ray mpianakaviana ireto mponina ireto. Nanamafy hatrany izy ireo fa tsy anaiky ny fakanany tany na dia sy nisy aza izay fampiasana hery famoritana sy ny famotehana ny fananan'izay raha ny fanazavana hoentin'ny Jaka Andremahery. Androany maraina no nigadona teto Ampariam-Bojanaka ny huissier narahana mpitandrona filaminana Zandary namotika ny tranon'ireto mponina eto Ampariam-Bojanaka efa nipetraka teo an-toerana nandritra ny 70 taona ireto. Safade aqui. Era nena. Olha lá. Tsy vitan'ny famotehana fanodorana ihany koa ny fananan'izy ireo sy ny tranony. Sady mamono. Sady mitety tatondro mamono io. Zany ve dia mety? Mety ny famonono io. Tsy mety tompoko ny famonono io. Tsy mety. Netana maio daholo fa tsisy entana mivoaka ao. Na ray ary. Zao ve dia rariny? Tsy rariny zao entana mai zao a. Tsy rariny zao a. Raha ny fitarainan'ireo mponina moa dia sady niaran'ny daroka izy ireo ka tsy afaka niaro ny fananany akory. Tonga zareo nandoro ny tranonay ary ny daroka sy namona an'ireo zandrinay zany. Hatramin'izao moa ilay zandrinay mbola any no entina nanao koa andoro amin'ny fotsy hatramin'izao. Ka zay ireo tsy anaiky zay ninona nataon'zareo nampotehany ohatr'izao ary ny tanànanay zay tsy anaiky hatramin'ny farany mihitsy fa hijoro zahay. Ary be dia be mipirofo zay anananay rehetra taony nisy ny daroka. Io zao raha mamany avy anao raha mamany eto. Io mamanay io daroany zareo ary mivonony. Dia hatramin'izao dia io izy ngamba ny tantaran'izay zavatra nahazo anazy teo afaka mitantara daholo moa ny ankizy rehetra ny zavatra niainana teto. Zay zatra hoe amoaka le tarakely zay dia mamono le zandary misarika dia mamono reo le olona namoaka le tanay ireo namono
dia tonga dia mandravatra daroka takirenindreny nanaovanay teto taty androaty raha makasary telefona ny ankizy vonoiny alay ny telefona dia atsipiny aletana tambary ny telefona potika tsisy ndraisina tsony telefona pitery daroka mahazo anay vonony mahazo anay sisika be mihitsy izy mamono anay zay nanohatra azy zay fa tsy voatohatra izy amin'ny zavatra nataonay satria izy miaraka sandro miaraka vono zay moa zany mba naingavy anazy hoe nga tsy sefipokotany sy commune eto tokony hoentinareo dia izy ony tsy miraraha zay commune sefipokotany dia zay mbo miteny hoe aleo mba ho vita le fitsarana rapitso zay nareo vao manao an'izao tsisy ilainay zay fitsarana rapitso any ozy izy fa dia ataonay izao ny asanay ny entanay moa zany zao entana kely fotsy voavoakanay eo sisa sady potika may nanamafy ireto mponina ireto fa tsy anaiky izao fioaram-pefy sy fampiasana hery famoretana izao fa hiaro hatramin'ny farany ny tanin'izy ireo. Ratsy ny filohan'ny fanavozana raha ny fanazavana eto Solombavam-bahoaka Nicolas Randrena Solo. Mbola manao ny fomba fiasa ratsy taloha ihany ireo mpiara-miasa sasany ireo ary misy tsy voafen'ny filoha ka mahatonga Solombavam-bahoaka sasany amin'izao mijoro manoro hevitra ny filohan'ny fanavaozana manoloana ity zava-mitranga ity misy amin'ireo manodidina azy sy amin'ny gouvernemanta ihany koa no makavola amin'ny olona izay tsy azo ekena raha ny tena mitombony mila mahay mifantana tsara izay olona ataon'ny mpanolotsaina manokana ihany koa ny filoha fa tsy izay rehetra mila mpanginana no atao mpanolotsaina hoiatrany ity Solombavam-bahoaka ity mitatra izay Sibela Randrimazava sy Fetra Andramananjara. Zay indrindra ny mahatonga anay manampy ny Cornely Mikaely Renirina. Misy député maromaro visivisy zahay zany manolotsaina anazy amin'izay zavatra salama zany. Marina misy ny remarkin'olona. Satria misy olo zany tandoto rano ny fomba fiasany Andriamanitra Cornely Mikaely. Zany Cornely Mikaely zany say fiorivana anazy azonao agnisan'ny mba hoe mankekeiky ny olona tena sarasaina zany madiodio zany olona zany. Fa ny olona torazy madinidinika sy ireo mpiara-miasa aminazy rehetrarehetra reo zany azonao maro sy voafeny. Ka zany soaraky ny daholo dia anjaranay zany hoe olona zay hiara-asa aminazy no magname signaly anazy hoe retoreto Andriamanitra filoha mety hanimba masika ka zay vonao kaiky zavatra magneraka anazy manao constatation. Fa sapany zay raha zay zany fa marina tokoa tenina hoe salamilakilosy moapera ihany izy ty teo ihany teo mafimafy ny teo taloha zany zavatra ataonay amin'izao fotoana zao ny sasasany amin'ilay olona. Ka zay zany tiany fafana aminazy io satria hanimba ny masiny fitondrany ty filohan'ny fanavaozana ty zany ny olona sasasa manao ny zavatra zay. Saina zay sy mibaiko anazy fa agnisanay mba misignaly anazy amin'ny zavatra salama zay satria zay ny zavatra mahalony teo taloha sy mahavoafeny ny olona entiny zany. Satria izy milaza madio ery ambony pilipitraka nefa kay ny olona miaraka aminazy manao zavatra sy metimety. Dia hitasika amin'ireny teny kabary ataon'ny filoha ireny raha mahita nareo hoe olona mahena nareo hoe angala vola amin'olona zay na manao zao amin'olona zay. Dia teneno iaho. Dia zay mahatonga anay masaky mitena satria mahita koa zahay misy olona amin'ireo namambona gouvernemanta ireo misy mangala vola amina olona nareo olona zay magnodididika anazy misy mangala vola amin'ny olona hitanay zavatra zay fa nefa tsy misy tenenina aminazy satria zay koa sy mety amaso ny zavatra mety misy koa mpanarasy. Zay mahatonga anay mbola mikonstate aloha zany raha magname zavatra filohan'ny fanavaozana zay dia sy mesy filtré. Zay zany zay agnasanay atoa. Zay koa zany navaka sofan'ny président hoe tsy dia olona rehetra zao no natao mpanolotsainany. Satria misy mpanolotsaina reo zany na olo raiky sy voatarikiny na olo raiky sy agnanany nefa izy hagname sain'olo manana fahefana tsy possible zany zany. Magnolo manan'olo atao conseil spécial zany na conseil technique zany. Fa tsy dia olo hitabataba ery hanata kritika ery zany ataoko mpanolotsaina ataoko sy mety zavatra salama zany. Satria ahoana izy manasaina be ery koa zany dia olo sy manan'olo sy manana ino koa zany hanolotsaina anazy manimba zavatra betabiavy zavatra salama zany. Petsy politika trano manatanteraka fivoriana amin'ny alalan'ny antso ampitaindavitra miaraka amin'ny sadaikan'ny Solombavam-bahoaka amin'izao eny amin'ny antenimera pirenena eny Tsimbazaza miasa amin'ny lapa ny Solombavam-bahoaka na tsy ao anatin'ny fivoriana ara-potoana aza. Betsaka no milaza fa tsy hita mihitsy ny Solombavam-bahoaka ny Vangaindrano Randrena Solo tontsoa idealy nambarany fa amin'ny politika dia misy fotoana anginana ary misy fotoana itenenana. Tsy midika izany fa manadio ny vahoaka ny Vangaindrano ny tenany ary vonona hatrany ny tena ny tondra fampandrosoana ho an'ny Vangaindrano. Ny Solombavam-bahoaka tontsoa idealy moa dia eto foana
ary miasa foana ho an'ny voakany vangain-drano tsy manadino fa izy moa politika no atao dia misy fotoana itenenana dia misy fotoana anginana zay moa no ny fidinany tena hoe somambahoaka vafitodrany rano dia vonona foana ifanomezana arak'izay mitondra ny etaetan'ny vangain-drano eny anivon'ny foibe mpanatanteraka masombahoaka. Nandetsianao anatin'ny fivoriana ara-potoana aza ny solombavambahoaka dia misy hatrany ny fivoriana andinina amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Androany dia nisy ny fivoriana ampitaindavitra ny aran'ny solombavambahoaka sy ny SADC teny amin'ny anteny mera amin'ny Pirenena tafiditra ao anatin'ny asan'izy ireo avokoa izany. Misy fotoana ary mahasombam-bahoaka zay moa dia miezaka manateraka ny asa mahasombam-bahoaka ao anivon'ny tesitekan'ny vangain-drano dia rehefa tonga ny fotoana tokony anaovana an'izany eo anatin'ny vahoaka dia tonga ny tena. Eto izany dia hitantsika amin'izao misy fivoriana miaraka amin'ny SADC ny resaka ZK dia eto moa ny tena eto amin'ny assemblée manateraka an'izay ho an'ny vahoakan'i Madagasikara ho an'ny tesitekan'ny vangain-drano. Hitany avokoa ireo ranty mahakasika ny distrikan'ny vangain-drano mandalo amin'ny tambazotra Antserasera, saingy mbola mangina Louise amin'izao manoloana ireo resabe hoy hatrany ny solombavambahoaka Randrinasolo Tontsoa Ideal. Fanahitana fiakarany avokoa ireo vidin-tsoloka nanomboka androany maraina teny amin'ireo tompon-tsoloka sy 10 ariary ny fiakarana ho an'ny gazoil sy ny soloka fandraitra ary 30 ariary kosa ho an'ny latsansy. Maro tamin'ireo mpanjifa tonga teny amin'ny tompon-tsoloka no tsy nalala ny fisiny io fanovana io izay mampisy fiantraikany amin'ny fandaniana soloka amin'ny andavanandro. Sibilarandre mazava sy Fetra Andriamananjara. Navoaka ny ofisy malagasy momba ny akoranafo na ny OMH fa nisy indray ny fanitsina ny vidy solika eto Madagasikara. Ampiarina ny 5 febroary 2024 ny vidiny vaovao amin'ny tsena ho an'ny lasantsy 105 ariary. Raha ny fiakarany dia nanatombo 30 ariary. Ny solika fandrehatra niakatra ho 7703 izany hoe nahitana fiakarany 90 ariary ary ny gazoil lasa 704 ariary. Izay ahitana fiakarana mahery ny 90 ariary ihany koa. Saika lasa efa mahazatra ny fiakarana vidy solika indrindra fa ny gazoil hoy ny mpiasan'ny tompon-tsolika ka tsy tena nataitra ireo olona tonga teny amin'ny toby izany ny maraina teo hoy izy ireo. Daholo ny vidy solika, ny lasantsy niakatra, ny gazoil niakatra, ny petrol niakatra kely daholo. Ny mpanjifa aloha zany somary taitra kely izy, mahita an'ilay niova kely le prix. Avana izany ary ohatra ny efa mahazatra fiainana isan'andro ihany dia tsy dia rotika firy foana aloha ny anay hatreto. Toa foana tsisy hoe miaina ny mpanjifa na ohatra fa mpanjifa raha foana no tena. Misy tamin'ireo mpanjifa tonga teny amin'ny tompon-tsolika no tsy nalala ny fisin'io fanovana io izay mampisy fiantraikany amin'ny fandaniana amin'ny solika hoy ity mpanjifa iray ity. Andany essence ao anatriny eo isan'andro. Dia mety misy fiantraikany ve za fiakaran'izay raha fahitanao azy? Ireo vidiny ireo dia manolo ny vidiny nampiarina tamin'ny janoary 2024 ary mifanaraka amin'ny fiovany ny vidiny amin'ny siny raisam-pirenena tafiditra ao anatin'ny politika amin'ny fametrahana ny vidy solika tena izy. Fa nisin'ireo misedra olana amin'ny tsy fampinerinaratra ihany koa ny any amin'ny faritra araka ny tatrin'ny Jirama. Tsy fampinerinaratra vokatra ny tsy fananana fitaovana mifanaraka amin'ny fitombon'ny ponina intsony no anisan'ny olana voatery mampiatra fahatapahan-jiro mifandimby na ny délestage ny fanapahana herinaratra no izany ny Jiramany amin'ny faritra voakasiky olana ara-pitaovana io noho izany ny fanomezana vondrona mpiary herinaratra ho any ireo tompam-pamokarana herinaratra rehetra izay tantana ny Jirama. Maro ireo fitarainana voaray mikasika ny fisiany fahatapahan-jiro na maritra na voafetra any amin'ny faritra hoy ny teo anivon'ny Jirama mitovy avokoa ny olona ireo tompam-pamokarana herinaratra efa tsy maraka amin'ny filandro mpanjifa intsony vokatra. Misy ihany koa ireo toby izay manana fitaovana antitra na efa simba ka tsy mahasana ny famokarana herinaratra araka ny tokony ho izy intsony. Lara-pahamehana hoy ny teo anivon'ny Jirama ny anoloana ireo milina mpiary herinaratra rehetra manerana ireo tompam-pamokarana tantaniny any amin'ny faritra. Misy ny fanafarana milina mpiary herinaratra izay nafarana misy 110 ho andro tompam-pamokarana herinaratra rehetra tantanin'ny Jirama
manerana ny nosy. Ireto fahatongavan'ireto groupe reto dia mazava ho azy anatsara ny kalitaon'ny servisin'ny jiramazana indrindra any amin'ny faritra izay mitaraina betsaka amin'ny fahatapahan-jiro. Etona zany zay dia afaka manome toky anareo an'izay faritra kelikely aloha fa ho afahana tanteraka ny délestage teknika amin'ireny. Efa misy koa ny fandaminana amin'ny fitsinjarana ireo milina mpiarenaratra ireo ho an'ireo tompam-pamokarana hatramin'ny volana mena 2024 ahatongavana ireo milina rehetra. Fitambaran'le tonga voalohany reto zany hoe somary kelikely daholo aloha zany le izy izay alefany amin'le faritra manana zany kapasité kely toy ny hoe Antanambamanampotsy, Marolambo sy ny sahala amin'izay zany. Amin'ny zoma ny andiany manaraka ny tonga zany ary amin'ny ao amin'ny anoany amin'ny 7 febroary indray zany ny andiany manaraka. Tonga Ambohimana mbola omaly ny ampahany voalohany amin'ireo milina vaovao ireo raha nizy mahazo kosa ny andiany faharoa raha ny fanampanazavana trans. Hotendrena tsy ho ela ny filohan'ny délégationna manokana tanànan'ny Mahajanga mandra-piverenan'ny fifidianana ben'ny tanàna raha nambaran'ny filohan'ny fanavaozana République ny colonel Michael Randrianirina nandritra ny fandalovany tany an-toerana fanapa-kevitry ny fitondram-panjakana rehefa nisy ny fanolanana teo amin'ireo candidat ben'ny tanàna roa ao an-toerana no natonga izany ho atsangana ihany koa ny komisiona iraisan'ny ministera amahana ny olan'ny fananantany izay ahitana tranga sy fitaranana maro ao Mahajanga sy manerana ny nosy ho iatrany ny filohan'ny fanavaozan'ny République. Maro ny fanontaniana napetraky ny vahoaka ny Mahajanga tamin'ny filohan'ny République ny fanavaozana ny colonel Randrianirina Michael nandrindra ny fionany tamin'ny vahoaka tany an-toerana sy mbola milamina ihany koa ny mahakasika ny olana ifanolanan'ny candidat ben'ny tanàna roa ho an'ny commune Mahajanga tsy maintsy ampiarina ny didy navoaka ny filan-kevim-panjakana hoy ny filohan'ny fanavaozana. Commune io misy maire roa miady dia zay ny fanapa-kevitra ny raisin'ny conseil d'état verina fifidianana mandra-pahatonga ny fifidianana dia tsy mametaka PDS ny fanjakana ampandehanana ny raharaha. Tsy maintsy zanaky ny faritra Boeny no tendrena lehibe ny faritra manaraka eo hoy ny filohan'ny fanavaozana République tany Mahajanga. Sera Boeny avy eto aiako moa asakena hametrak'olo bokagny adirbo alefa na eto tsy mety zany tsy maintsy olo avy eto tsy maintsy olo avy eto amin'ny faritra Boeny no apetraka lehibe ny faritra eto fa tsy misy olo kafa apetraka na eto zany. Mahakasika ny seni dia nambaran'ny filoha colonel Randrianirina Michael fa tsy maintsy hovaina ny mpikambana vao afaka miroso amin'ny fifidianany. Ny seni tsisy matoky seni koa amin'izao. Tsisy matoky seni amin'izao miandry concertation nationale tsika na miandry fonte électorale anaovan'iny anovana ny seni io zay vao afaka manao fifidianana. Ny adintany no tena olana manerana ny Madagasikara ary ho atsangana ny komisiona iarahan'ny ministera ama ny olan'ny fananantany ho iatrany ny filohan'ny fanavaozana. Hamoaka zahay en conseil de ministre mba hisiany commission mixte isaky ny faritra na isaky ny distrika hamaha no resaka tany io satria raha izaho ihany tonga dia hanapa-kevitra hoe ty ataovan'izao misy problema nefa anatin'ireny tany reny. Misy amintsika manana titre lasa tany, misy tsy manana titre lasa tany. Sarotro be généraliser an'io. Nandritra ny roa andro no nijery ny trabona sy ny fahasimbana tany amin'ny faritra Boeny ny filohan'ny fanavaozana no tronon'ireo solombavambahoaka avy amin'ny faritra Boeny. Araka ny fanambarany ministeran'ny asa vaventy dia notanterahana androany ny fanamboarana ny tetezana amin'ny lalam-pirenena ao amin'ny distrikny Ambositra ka nisy ny faneligelenana mahakasika izay nisy ihany koa ireo mpampiasa ny lalana izay tsy nahalala ny izay afatapana izay ka nisy ny fanomezana vatsy avy amin'ireo tompon'andraikitra avy ao an-toerana.
nanomboka ny sabotsy tolakandro lasa teo no tsy nahazo ny famezivezen'ny fiara vaventy intsony ity lalana eto amin'ny PK 237 lalam-pirenena fafito eto amin'ny commune ambanivohitra Tsarasoatra district Anambositra ity. Raha io maraina io tokony ho tamin'ny enora no tapaka tanteraka ny lalana no ny fanamboarana tsy maintsy atao. Misy ireo mpandeha no mitondra razana, eo ihany koa ireo avy any amin'ny faritra lavitra mitondra mpandeha maro tafahitsoka eto tao anatin'ny andro maromaro. Misedra olana sy fahasairanana araka izany izy ireo, indrindra ny ara-tsakafo, lafo ny vidin'entana ety an-toerana, ireo mpamily izay sahirana noho ny fitaraina ny mpandeha. Le olana le passage zany efa tsisy sakafo tsony. Nanomboka tamin'ny inona androany? Nanomboka tamin'ny latsinainy zay tamin'ny lahady alina zany efa teta avy Bekitro. Dia efa mitaraina daholo le passage tsisy hohanina tsony. Aty amin'ny chauffeur izy no mitaraina zany efa samy mpiasa manolana koa zay fa tsy hoe zay manambola. Dia mba mitaraina indreo zany ahoana zany momba anay eto amin'ny resaka sakafo. Vao tapaka io dia tonga teto. Agnalavory niala tagny tamin'ny tinainy ny avy ety talata anaty folakandro maty babaay fiky zokanala ety fa hoe zao fahatelo andesay holy atoliara io fa maty talata zay ny avy ety tambaka tetezagny zay zany tena ka izahay to kere tsy nihina nany divatsy. Tsy nitazapotsiny manoloana izao olana mitranga amin'ny pretandrazana izao ireo tompona ndraiky mpanjakana ty anivon'ny faritra Moromandry no tarihany teo anivon'ny prefektora Anambositra ny solotena ny solombavambahoaka ireo taleparitra Isatsokajiny ny avy amin'ny fitaterana fa nanao fititsimba hetra nanangona vola ka ny fitianana sakafo hanohanana ireo olona tena marefo ety amin'ny lalana. Ty fotony ny fitondra mpanjakana tariny faritra ny prefektura sy ny fitalevam-paritra tokony sy ny sehatra tsy miakina. Ny soloteny dia misy maromaro voalohany dia nitondra voatsirambiny tagnana hahafahana manalefaka ny zava-misy ainany reto havatsika maro izay voatery tafajanona eto. Nambara ny taleparitra ny asa vaventy aty Moromanimo fa ezahana ny apalaky ny asa ny maraina tamin'ny enora no nanomboka ny fanamboarana ny tetezana. Nanomboka androany tena tapaka tanteraka ny lalana na ny fiarakena ny fiara lehibe amin'izao fametrahana pomodilera zao iverina vita pitso alony amin'ny 20 fametrahana ty tetezina ty rehefa vita moa zany dia milamina tsara ny circulation dia afaka mifamezivezy daholo na ny fiara kely na ny fiara lehibe. Anjato moa ireo fiara mihitsika eto, misy ihany koa ireo afaka manao transportement fa misy ny tsy maintsy miandry. Nisy ihany koa ny toerana natokana hanaovana fizaham-pahasalamana maimaimponina ho an'ireo mpandeha raha sanatria marary niarana tamin'ny fitalevam-paritra ny fahasalamam-bahoaka aty Moromandry. Manana toe-bola nanganana uzina mpanodina siramamy ny orinasa sirama raha nambarany Italia Jeneraly ny androany efa tafarina ny orinasa taorian'ny gaboraraka nisy talohan'ny taona 2024 raha 20 miliara ariary ny heren'ny volan'ny orinasa tamin'ny taona 2024 dia efa miabo 3 miliara ariary izany raha ny taremarika ho an'ny taona 2024 nampatsefy ny Jeneraly Ramananarivo fa ny fanarenana rabola sy ny fitazonana ny fananan'ny sirama no iraka nampanaovina azy ireo mitatra izay arifity rakoty manala. Anisan'ny niresahan'ny filoha Mikaela Randrenirina tany Afrika Atsimo ny fanodinana indray ny orinasa sirama nambarany Italia Jeneraly ity orinasa ity andrano fa tao anaty lavaka mangitsokitsoka ity orinasa ity talohan'ny taona 2024 nandraisany azy. Raha miiba 20 miliara ariary ny reny volan'ny orinasa tamin'ny taona 2024 dia miabo 3 miliara izany ho an'ny taona 2024 ary raha ny tarehimarika fonjomaika ho an'ny taona 2024 dia miabo 17 miliara ariary. Orinasa mahaverina ny sirama ho izy ary mahaloa tsara ny karaha-mampiasany. Araka fanapahan-kevitry ny fanjakana tamin'izany dia nampanofaina tamin'ny sinoa ny sirama namakisy ambelibe. Raha ny teti-bola eo ampelantanan'ny orinasa noho izany dia afaka manangana ozinina mpamokatra siramamy ny ozinina taorian'ny fanarenana goavana natao nanomboka ny taona 2024 nandraisan'ny fitantanana. Tsy ampy anefa ny reny vola fotsiny fa mila tany, rano, lalana, angovo ary piasa. Raha fa tsy te hanafatra siramamy dia manangana ozinina mpamokatra. Ny fananganana ny ozinina nefa raha le 150 000 tonnes de gap zany ka ny ambilobe isa taona mahavita 80 000 théorique teniko fa 70 000 ny vitany teo dia mila manangana ozinina ohatrany any ambilobe zany anankiroa raha izy comme le afa zavatra tena tanterany mahavita production amina 70 000 tonnes par an io zany dia raha anankiroa zany voatsangatsika dia manana 140 000 tonnes dia 10 000 tonnes sisa ny gapy
zany hoe raha vadikitsika amin'ny teny gasy dia 132 milliards à 352 milliards 132 ananany sirama afaka manovizinina reo zany kaiky ny sirama raha ohatra zao. Momba ireo olana ara-tany indrindra ny Anosy Be indray tena mbara amin'ny fahefanandresy teny amin'ny fitsarana ny raharamy maherin'ny 12 saingy tsy nampiarana noho ny politika. Manana vanim-pitsarany zay azahoana rarana zay hatrany amin'ny 20 mahery. Raha nanomboka 2022 zay nefa nanajana 2021 kory ary fa indrisy tsy afaka antanterahana ny akamarony reny satria nareo mahafantatra fa ny politika ny eto amintsika ny ambony fomba fitantanana fa tsy ny aminy le hoe tena zavatra ara-dalàna sy ny any dia raha vao misy mesure politika dia samy maheno mikorotana ny toerana zay anaovana ny fahajanona. Anaovana resaka ho an'ny mpanao gazety io maraina teny amin'ny foiben'ny Sirama teny Isoraka ny tare jeneraly ny jeneraly Mamy Emile Ramanarivo Androany. Manasantsika indray araka ny ireo resabe. Ny pejy 24 heures mada niraisin'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Randrianirina Mikael ny taratasy manendry ny masofody japonais vaovao hiasa eto Madagasikara any Matohy Hitoshi Tojima. Noresahana nandritry ny fionana tamin'ny filohan'ny fanavaozana izao ireo lara-pahamehana sy ny fanamafisana fiara-miasa strategjika eo amin'ny Madagasikara sy Japon. Isan'izany ny fandrosoany ny tetikasa fantarana sy Ranatsambo Tomasina ary ihany koa ny tetikasa vaovao makasika ny fanatsarana ny fahazoana herinaratra ao Tomasina. Ny pejy Felantsoa Bertrand Liby zanaka Kadafi nisy namono nisy komando efatra namono tao an-tranony tao Zintanina ny aliny 3 febroary 2024 Isaif al-Islam Kadafi araka nambara mpanolontsaina Otman na Abdourahim sady mpitondra teniny sy ilay mpisolivava frantsay any Isaif dia Marcel Sekaldi tao amin'ny AFP izay efa nanambarany tao anatin'ny 10 andro izao fa misy mikasa ifofony ainy. Ny pejy 24/7 isy éclipse solaire annulaire iseho ny 17 febroary ho avy izao ary iray amin'ireo firenena hita izany Madagasikara. Amin'ny fotoana io dia eo anelanelan'ny tany sy ny masoandro ny volana. Mazava ho azy fa anakona ny hazavan'ny masoandro tokony hitaratra ety amintsika izany. Somary fanalavitra nefa ny tany sy ny volana amin'ny fotoana io ka tsy ho takona tanteraka ny masoandro. Iseho vokatra izany ilay antsoina hoe anneau de feu, hazavan'ny masoandro mamirapiratra manodidina ny volana. Hita tanteraka any Antarktika io éclipse voalohany amin'ny taona 2024 io ary ho hita amin'ny ampahany kosa eto Madagasikara, any amin'ny faritra atsimon'ny Afrika, Amerika Atsimo ary ny faritra manakaiky ny ranomasimbe Indiana. Ny pejy Je crois pas efa hoe manampahaizana ho an'ny malagasy ary zavatra tsara ohatran'ireto ny tena mendrika zaraina eto amin'ny tambazotra. Iza moa izy? Jenny Rakotomamonjy fantatra amin'ny anarana toy izao hoe Jenny dia mpanao sary dessinatrice, mpanao sary miaina animation ary mpanoratra bande dessinée BD teraka ny 17 febroary 2017 tao Antananarivo, Madagasikara. Tamin'ny 7 taona dia nifindra nipetraka tany France niaraka tamin'ny fianakaviana izy ary taty aoriana dia nanana asa mamirapiratra teo amin'ny sehatra ny sary miaina sy ny BD. Taorian'ny fianarany art plastique atao Paris dia niditra tao amin'ny sekoly malaza École des Gobelins izay manampahaizana manokana momba ny animation izy. Eo amin'ny tontolon'ny dessin animé Totally Spies, série d'animation malaza. Jenny dia miasa tamin'ny storyboard tao amin'ny Totally Spies, izany hoe izy no nandrafitra antsara fisotro ny scène tamin'ireo épisode sasany. Martin Mystère, série d'aventure. I Jenny dia caractère designer, izany hoe izy namolavola ny endrik'ireo personnage animé ao amin'ilay série ka anisan'izany i Martin, Diana, Java, Billy, Mom ary koa ireo ennemis sy ireo personnage sasany. Vita tanteraka ny famindranam-ponina sy ny tanàna Pont-Valia Anosy Be raha nitatitra ny orinasa misana sy rana manidina iraisa pirenena Ravinala Airports.
nanakaiky ny seranam-piaramanidina nosy be no nisy io tanàna io teo aloha niteraka tandindondoza ho an'ireo mponina sy ho an'ny seranam-piaramanidina izany antony namindrana ny tanàna iray mantolo sy ireo mponina amin'ny tanàna vao natsanga ny mpitantana ny seranam-piaramanidina iray sampirenena ankoatra ny trano fonenana nambojerina rano fisotro madio sy novatsiana herinaratra ary nampanarenana io fenitra io ihany koa ny tanàna vaovao namindrana ireo mponina ireo. Tafiditra anatin'ny fanamafisana ny filaminana sy ho fampandrosoana ny seranam-piaramanidina iray sampireneny nosy be ny famindrana toerana ny tanàna Pont-Valy izay niorina nanakaiky ny seranany. Samy notandindondoza nareo mponina tao Pont-Valy na ny fivezivezena nabakabaka tao amin'ny seranam-piaramanidin'ny Fasen noho ny fifanakakaizana teo amin'ny tanàna sy ny seranany. Maneho zay fa misy ny fikirizana sy finiavana iara-iasa imony amin'ny tanàna eto nosy be ary fatatsika tsara ny mahasaropadina aéroport amin'ny resaka sécurité sy filaminana zay moa ny antony manokana nanaovana ty tanàna vaovao ty. Nisy araka izany ny fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy ny mpitantana ny seranam-piaramanidina amin'ny anamboarana tanàna vaovao ho an'ireo mponina sy ny amindrana toerana azy ireo fiarovana ny mponina sy ny seranam-piaramanidina. Efa vita tanteraka amin'izao ny famindrana ny tanàna sy ireo mponina ao aminy. Aujourd'hui, pour justement remettre les clés du village aux villageois. Et nous avons donc 5 ans investis pour retirer le village là où il était. Je rappelle que c'était des conditions assez précaires. Les personnes n'avaient pas de droit de titre pour ces habitations à côté de l'aéroport. Donc là, on leur a donné un titre, on a acheté le terrain. Et donc, on a relogé 52 familles. Efa mahaleo tena sy miaina araka ny tokony izy ireo mponina amin'ny Pont-Valy vaovao amin'izao fotoana izao. Ankoatra ny trano fonenana nametrahana fotodrafitrasa hafa toy ny famatsiana rano fisotro madio sy herinaratra ihany koa ny atoerana. Nahazo tohana ho an'ny fidiram-bolana sy tohana ara-tsakafo ihany koa ny tokantrano raika amin'ny 30 isa. Nisy ny lanonana famaranana tanteraka ny asa famindrana ny tanàna Pont-Valy no tanterahana tany nosy be niaraka tamin'ny solitenan'ireo mponina sy ny manam-pahefana ny atoerana. Antoliara kosa indray dia mbola namafy nivoaka ny fokontany ankeditra ke fa tokony virana amin'izy ireo ny tany malalaka ary fitaka no nahazo azy ireo tamin'ny fandresan-dahatra fa ho asiana kianja manara-penitra io tany malalaka io saingy nivadika tampoka ho an'ny olon-tokana araka ny tatitra mpanao gazety ny TV+ avy any atoerana. Nidina ifotony avy hatrany teto amin'ilay tany malalaka eto amin'ny fokontany anketraka ny larobia 4 febroary na amin'ny 24 teo. Ireto solitena mpanjakana izay tariny taleparitsy ny fanajarianany tany sy ny raha-tany atsimo andrefana taoriny fitokonana nataon'ny vahoaka ny fokontany anketraka izay mitaky ny hamerenana amin'izy ireo ity tany malalaka fanaovam-baolina sy fanaovana lalao nentim-paharazana doranga izay kolotsaina any vahoaka malagasy izingizina ireto olobe avy ao amin'ny fokontany anketraka fa tsy maintsy averina amin'izy ireo ity tany malalaka ity satria fitaka no nahazo azy ireo. Tribunal le rano, tribunal première instance zany resy hono zahay. Resy tipaka. Resy hono zahay. Miveny fandroana zany nangataka fitarana ambony ny hantony raha. Nily sy olo raiky mpanambola ao. Oviliko aminao anty fa mialay ha. Hily sao holo en pouvoir. Mialay en pouvoir. Zahay tantiny nahavoana io. Ka lafa zahay amizay zany nily sy ny vato, nily sy ny kaiaso, hony saka zahay. Basy fipite fatala. Ambelian zay sasany naty, sasany basy. Ka tsy niteneniko aminao zay fa ataoko angamba fa tsy fefa mahay azy io. Nisy ny tsiny sy hery famoretana nahazo an'ireo izay mitaky ny hamerenana ny tany malalaka ity raha ny fanazavany reto ray aman-dreny fokontany anketraky. Io Tsokobory io mbony tanàny anketraky village ireo anketraky ny fokontany ka gaga amizao hanany zao ana anketraky va olo manao tany etoy io ia ty razany tetoy hagnanany tany etoy ka misy olombelo maro meto mbo vava-olombelo zahay fokon'olo anketraky zay tariany anketraky ka magnino androany fanjakana mahita olo tompony tany toy zahay tompona nefa mbo mivola hoe anay toy zahay anefa manaprofo tokoa fa any razambeny anketraky ty tany ty
mahagaga anay fa rato misy makakeliny dia nataotsy zahay satria fitondrahan'ny olo reo tamin'ny fotoa zay dia tsy sahinay basy aza ro langalangany ka na hogaja menaseva avao zay matety avy ny fotoa maheto antoerana anareo mitaray zahay satria nareo ro tavanjainay ampolisin'izay zahay firenesan'ny GNZ ireo dia voatery GNZ manampy atosika anay satria hitanjozy fa tena marina tokoa izao fangatahanay izao zahay zany mangataky terrainay toy fanaovanay bôly ty fanaovanay dorano ty napetsany razambenay ka tanareo ela ty fangatahanay izao ninainany azy aho nanjoany avao fe sarotsy ty manao raha lahy votoy tsy ho vitanareo nao telo volo eny ray sivalo maro ty raha vitanareo milaza reto sotinam-panjakana fa handalo eo anivon'ny OMC ity raharaha ity haiko tantarany tamy toy fa nisy nanao titre raha toy nisy nititré tamin'ny 1999 le nisy namarotra amizay koa le mpandova tafara tatoy ka hampitanay amin'ny tibenay any zay hetahetanareo zay hampitanay any ary tsy maintsy hisy valiny zay afaka kelikely matokisanareo toetranytsika ato anatin'ny fampalalam-baovao eo amin'ny pejiny toekarenina sokajina ho fandresena ra diplomatika ny fankatoavana avy amin'ny fanjakana amerikana ho an'ny fanjakana malagasy ny fisitrany madagasikara ny fanavozana ny agoa hoy ny pahy toekarena ny sombavambahoaka zava-manitra tafiditra ao anatin'ireo firenena na voaja ny fepetra napetraky ny fanjakana amerikana i madagasikara raha nambarana ao anatin'ity fanajajiana ity ty misy condition maro zay vao afaka misitraka ny agoa zany a ohatra zany zao hoe tsy maintsy firenena zay manaja ny zon'olombelona tsy maintsy firenena zay manaja ny tanitandalana ra demokratika sy ny maro samihafa koa matoa zany aloha io a atao hoe navaozan'ny amerikanina indray zany a dia midika zavatra lehibe zany a misy reconnaissance zany amin'ny amerikanina ny amin'ny zava-misy sy ny fitondrana eto amin'ny tany sy ny firenena eto Madagasikara amin'izay fotoana izay fa azo lazaina hoe hery lehibe atsika malagasy zay raha amin'ny lafiny ara-ekônomika indray no jerentsika dia herin-taona le izy ao anatin'ny fampiasana vola zany tsy ao anatin'ny herin-taona dia tafaverina tsy taverina ao anatin'ny herin-taona zany fa any amin'ny telo taona na 5 taona zay vao tafaverina le vola ampiasainao samihafa io le lazaintsika zany hoe incertitude économique io satria raha le volana ampiasaina androany sy le olana ampiasaina androany zany efa misy engagement be dehibe zany zay a zay tokony hoe ny prévision économique an'le entreprise zany a tokony ao anatin'ny 3 taona na 5 taona dia herin-taona zany tia no azo ao anatin'izay zavatra zay a dia izay nefany a mety tsy ampiroborobo bebe kokoa ny fanondranantsika entana makany a Amerika io zany ao anatin'le système agoa fa kosa afahantsika mitazona an'ilay a fanondrana nefa nisy teo aloha satria ireo entreprise zay fananao investissement teo aloha zany a no mahazo tombony manokana amin'izay fotoana zay manasantsika anaraka nyreo vaovao tapatapany misy 12 ireo olona namoniainy vokatra ny rividoza fity araky ny tatry ny BNGRC nahitana izany fahafatesana izany ny teto Analamanga ny tao Ambatoboeny tao Soalala tao Anjozorobe sy Majanga faharoa misafidy kosa ireo olona naratra mahery ny 7 sy 7 alina ireo trabony raha 700 sy 7 tokantrano ireo nafindra ireo antotanisa ireo dia antotanisa voaray avy amin'ireo faritra sivy ahitana ny Analamanga Atsinanana Vakinakaratra Boeny Betsiboka Melaky Sofia Alaotramangoro sy Itasy sy distrika 530 izay tena nahitana fahavoazana vokatra ilay rividoza fity ho hiatrany ny tatry ny BNGRC. Nanatanteraka hetsika fitokonana fitakina ny amirenana ny tany amin'izy ireo ny fokon'olona etsy Anosizato Atsinanana tany manatompo ara-dalàna io petrahany fokon'olona io ary efa nanana taratasy ara-dalàna sainga misy olona tsy fantatra nakantany ka manaly ireo poniny an-toerana. Misy ihany koa ny fifanarana tany am-piandohana ny amin'ny fanonerana ireo ponina amin'ny fanomezana tany hafa ho azy ireo saingy tsy nisy izany hatramin'izao. Mitaky ny amerenana amin'ny tany ireo ponina hatrany amin'ny 2 amin'ny fitopolo tafo etsy Anosizato Atsinanana ireto. Dia ny rahonana tompoko izay hoe tsy maintsy ravaina le trano ny fanarahan'ny olona tamin'io tany io nefa nitenenina anay aho hoe miarina reo izy fa hividanana tany dia omena 4 metra sur 5 avy nareo
nefa tonga ny fotoana tamin'ny 8 février tamin'ny 9 maraina dia nesorina keriny izay tondrana mpitandro ny filaminana mihitsy izay nefa ny mbola ataony ny olona terabao tamin'ny Bevo any fahavaratra be na nasorana anay teto amin'ity tanàna ity. Efa 20 taona nefa mipetrahan'ireo olona 2.70 tafo ireo teto. Dia izay tompoko mba mangataka amin'izao fitondrana fanavoazana izao ny iverenana eto amin'ity taninay ity satria teto ny ray aman-drenay na foinay teto ireo fara-mandimbonay ny teraka. Nefa ny tompo dia tena natao tsinotsinona izay tena hoe olona marefo izay nefa dia tena nataon'ireo olona ireo tsinotsinona. Mitony ezaky ny ministera mivarotra sy fanjifana eo amin'ny fiarovana ny zony mpanjifa mba hisitrahana sakafo ara-pahasalamana amin'ny alalan'ny fanesorana ireo entana simba eny amin'ny tsena sy ny fanaraha-maso ny vidin'entana mba ahafahan'ireo mpanjifa manjifa amin'ny vidiny mirary. Ka ho an'ny fitaleavam-paritry ny varotra sy fanjifana aty Anosy dia notanteraina androany ny fanariana ny ranon'ireo zava-pisotro landaty tamin'ny tavoahangy plastika lehibe sy kely tao taolagnaro ka ny tamin'ny tavoahangy lehibe tamin'izany dia miisa 2 fonosana raha 500 sy 1 fonosana kosa ny tavoahangy kely izay mitentina 50 tapitrisa ariary eo. Mitohy hatrany ny fanentanana ataony avenivo ny ministera ny varotra sy fanjifana ho an'ireo mpivarotra izay manana entana landaty any aminy. Esika zao izay nisy minantony anazy mba ho hafatra ho an'ny rehetra izay mety mikasa mbola mitazona entana landaty any amin'ny magazay na any amin'ny depôt satria dia efa vaky miady amin'ny entana landaty tsaratsara kokoa zany ny manatona amin'ny sapandarà mikasika ny varotra mba ahafahana mikarakara aingana ny famotehana an'ireny entana landaty ireny. Fa hiditra ny 4 febroary ho avy izao ny andiany manaraka ho an'ireo mpianatra maniry ny hafe ny teny frantsay amin'ny FLTC sampana teny frantsay. Efa misokatra ny fisoratana anarana amin'ireo fotoana ireo rehefa voafetra ny toerana ary afaka manatona ihany koa ny foibe toerana misy ny FLTC ny Ambondro na ireo Lina dia hiditra amin'io andiany manaraka io. Ifandrombahana hatrany ny fidirana mianatra ny teny frantsay amin'ny FLTC sampana teny frantsay. Feno ary ferana mihitsy aza ny toerana isaky ny andiany. Mila vonjovonjena noho izany ny fisoratana anarana ho an'ny fidirana manaraka izay hanomboka ny 4 febroary ho avy izao. Efa misokatra ihany koa ny fisoratana anarana. Ny FLTC Madagasikara dia mampianatra ny teny frantsay araka ny fahafantarantsika azy rehetra fa hoe fianarana miavaka amin'ny fomba tsotra ary mora haizana, izany hoe misy ho an'ny niveau rehetra ihany koa na mbola tsy mahay mihitsy na ihany koa efa intermédiaire na ihany koa efa mahay fa mba tianao pratika fotsiny dia tongava aty amin'ny FLTC Madagasikara fa araka ny tenenay foana hoe izay dia manome garantie fa tsy maintsy mahay rehefa mianatra ato aminay. Ny ahitana ny FLTC ho an'izay teny frantsay izay dia aty Ambondrona Vavangiby, izany hoe avy eo amin'ny PP Soarano miakatra 200 metra manaraka ny pavé iny dia mahita plaque misoratra hoe FLTC Madagasikara, na avy any amin'ny Totobato ihany koa dia miakatra amin'ny farany ambony ao dia mahita bac à ordure dia midina amin'ny pavé iny 200 metra ihany koa dia mahita plaque misoratra hoe FLTC Madagasikara. Na ihany koa afaka miantso ny laharana 034 98 193 03 na ny 034 41 396 87. Amin'ny fa 4 ny volana febroary avy izao fidirana ka ny inscription zany fa ao anatintsika izao fa tsy miandry an'io 24 février io fa amin'io tonga dia mianatra avy hatrany. Ankoatra ny fahafehezana ny teny frantsay, efa afaka miatrika ady hevitra avy hatrany ihany koa ireo mpianatra mahavita fianarana amin'ny FLTC sampana teny frantsay. Comment maîtriser une langue? Comment maîtriser une langue? Il suffit de maîtriser 4 points clés. Le vocabulaire, la grammaire, la conjugaison et avoir une bonne prononciation. Pour ce faire, FLTC, nous avons une méthode unique. Nous avons beaucoup de pratiques, nous avons des théories et surtout, nous avons des renforcements pour automatiser les réponses afin que vous n'ayez plus du tout ce blocage, vous n'ayez plus du tout ce blocus quand vous vous dites « j'ai les mots, mais je ne sais pas le dire ». Nous vous attendons à FLTC, on vous donnera les clés du succès en français. Je m'appelle Rina. Quand je suis arrivée à la FLTC, je manquais de confiance. J'avais peur de parler en français et
peur de me tromper aussi. Mais ici, j'ai trouvé des motivations très très innovantes et des cours qui m'ont vraiment aidé à progresser. J'ai pas su parler complètement français, mais maintenant, j'ai constaté une nette évolution grâce à mon entourage et moi-même, et ainsi la FLTC. Aussi, c'est la raison pour laquelle je vous invite à venir à la FLTC Madagascar. Et FLTC, c'est une école qui vous permet de maîtriser la langue française de manière efficace et amusante. Et nos professeurs sont tous expérimentés et nos cours sont adaptés à tous les niveaux. Pejiny fanatanjahantena rahampitso 9 febroary ny fifidianana izay ho filohan-tantana ny AZF na ny fanatanjahantena ho an'ny mpiasam-panjakana manaraka ny 7 feny AZF ny fifidianana izay ho atao ho ny komity mpikarakara fifidianana manoloana ny resabe hafa izay mandeha ireo mpifidy vaventy isaky ny ministera no ifidy mandrihitra io fotoana io. Fantatra kosa izao fa kandida efatra no hiatrika ny fifidianana rahampitso Romiary Manana sy Fetrandramananjara no mitatitra ny andinjiny. Tapitra ny efatonina fitaovam-pitantarana mpikambana teo anivony AZF ary roso amin'ny fifidianana izy ireo folo vaovao. Hitantana ity fananjahantena mampiasa fanjakana ity indray izy ireo rahampitso. Manoloana resabe mahakasika ity fifidianana izy dia nitondra fanazavana ny komity mpikarakara ny fifidianana. Fa manaraka ny santa mifeny AZF fanatanterahana izany. Ireo mpifidy vaventy roa isaky ny ministera no mifidy ara-pindro teknisiana iray isaky ny taranja fananana ao anatin'ny AZF. Manara-dalàna tanteraka ny fisian'izany fifidianana izany raha ny rano statut no vakiana zany. Tsara manamarika fa araka ny voalazan'ny statut-ny AZF dia karazany telo ny ireo mpifidy. Ny voalohany dia ny collège de technicien izay ireo teknisiana ny asa nandritran'izay efataona izay isaky ny discipline tsirairay avy. Ny faharoa dia ireo solitena avy any ministère izay. Nafahana namoaka an'izay solitena ministère izay dia mazava be hoe ny fiche de présence sy confirmation tany amin'ny ministère tsirairay avy dia nandefa ny anaran'ireo solitenan'izy ireo. Ny fahatelo izany dia ny président ana CDZ satria isakin'ireo ministère ireny misy natao hoe club sport santé dia misy président ny vitany procédure araka ny tokony izy na alany azy zany dia regny koa nangatahana ny lista n'ireo président isaky ny ministère zany. Manomboka amin'ny valora sasany ao amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fananjahantena moa fifidianana rahampitso zoma 20 febroary. Napahany tamin'ny fanonkefitra ato anatin'ny demokrasia mivantana no arahantsika izao. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Oui, monsieur Ragova Venitausy. Isika tsy tokony ho bokatra ho safoana fa mila mikatsaka ny fampandrosoana ny Madagasikara. Zany dia voazanaka raboly foana mandrakizay afaka miala amin'izany dia mila mitsotra amin'ny vahoaka malagasy hiala amin'izany fa tsy ho vokatrosa eto foana mandrakizay asamin'ny zafy hafa tany amin'ny zafy ny paladisy ny rehetrarehetra fa mila miezantsika fa misy zavatra katsahany ny Andriamantompolo teo aloha hoe mahatonga azy hoe mbola isikitra amin'izany efa teo iny ianao tamin'ny fotoan'andro nitondranao tsy zava-bika tsy zava-tsoa nandanantsika an'izany hoe Union Européenne sy ny ETN izany dia mbola tsy voatra mihitsy izany Madagasikara fa dia anaraka an'izay le hoe findramam-bola sy ny fanarahana zao zao vahiny efa mirotsaka eto Madagasikara daholo androba ikasirem-pirenena amin'le firenena aleo tena tanteraka. Demokrasia mivantana. Hoy kosa monsieur Jajay avy any Ambatondrazaka, ny politika dia mila fanampiana amin'ny fanjakana. Dia mila fanampiana amin'ny fanjakana izay foana ny antsika natao politika tsy fanohanana olona hoe ity bogosy no ohatr'izany fa hoe miasa manampy an'le tany iainanay izay ny ataonay fanampiana miaraka amin'ny olona ary izay zavatra izay ny ataonay hoe fanohanana ny olona rehefa mifanampy aminay. Demokrasia mivantana. Fandarana mivantana amin'ny Radio Plus 100.2 FM. Isanandro amin'ny sivy sy sasany maraina. Fotoana izahoana rahantsika ny voambolana. Androany dia ny voambolana hoe manararo indray ny voambolana hofatarina Sezana mampiasa azy. Ny hevitra hoe manararo dia manembatsembana manao izay ahatratra aoriana iray tarika aminy koa ny hoe manampitsampona, décourager na koa démoraliser na ihany koa faire obstacle ny dikany amin'ny teny frantsay.
voambolana izay azo ampiasaina tsara ohatra rehefa miteny malagasy ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity: aza manararo ny zanako amin'ny kilalao la isany sao diso fidirana any am-pianarana izy, na koa hoe tokony efa elany nandroso i Madagasikara fa ny fotom-pisaina amin'ny mpiray tanindrazana maro anisa mihitsy ny manararo izany ho lepana politika rehefa nandray fitenenana izy. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa miteny malagasy: tandre fa mety manararo anao ny fanaovana Facebook tsy akijanona, noho izany mba lanjalanjao ihany ny fotoana ampiasanao amin'izany. Rehefa izay ary mifantatsika dia azontsika malagasy izarana mampiasa ilazana ireo zavatra na olona miazona na manampitsampony ity voambolana hoe manararo ity rehefa miteny malagasy araka ny tokony ampiasana azy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagasikara. Andaorantsika anaraka ny eo ara hoe Antananarivo madio, maintso, milamina. Sini. SMIA Innovation, c'est un écosystème d'apprentissage. Embrace change. Sini. Orange, eo anilanao. Manolotra ho anao. Moteur. Action. Amatomety anosy voditsiny analakely. Atimy mandeha. Andeha ramse. Atimy mandeha. Anosy analakely. Atimy mandeha. Andeha ramse anavagy. Anavagy ambody fono. Manjakare. Ambody fono anavagy. Andeha madama. Andeha anao malalaka be. Malalaka be madama. Zavatkely resaka amin'ny vetivety ako. Ahoana tseo? Salama. Salama. Ianao moa zany inona ny tena asanao e? Ianao manko vazavaza be. Ianao receveur. Vazavazer. Vazavazer. Solo tenan'ny vazavaza ako eto. Mampiditsany le olona. Ramse, tsy mety ne zany zavatra ataonao zany e. Tsy mety zany zavatra ataonao zany. Ianao veto aloha mba mahafantatra hoe misy lalàna mamea an'izany zavatra ataonao. Ka zay misy ny asanay e. To dia ny asanay tanao to dia vazavaza e. To dia vazavaza analakely ravagy anosy eo. To dia zany mira mitsika. Tsy mety zavatra ataonao. Ny toerana ohatran'izao tsy afaka hivazavazana. Tsy hoe zay toerana rehetrarehetra dia afaka hitapatapahanao zany daholo. Dia rehevinao manelingelina ny hafa ianao. Ato zao teneniko anao misy sekoly. Ezaka akaiky misy hôpitaly. Nefa ianao mitabataba tsy afaka. Ka tika tena fivelomana raha sefy. Manelingelina ny hafa mihitsy zavatra ataonao. Io ange raha misy azonao ataony ny teny moramora hoe andao ho any analakely na ho any ambody. Dia inona zany velomanay ary zany zao ina ohatsy tsy avelanao hitabataba eto. Zay ny tena mba asanay zaho solo tenin'ny vazavazera ny tena asanay. Vazavazera. Sisy an'izany hoe vazavazera zany ny asany. Rehefinao reo zao misy mpanera tsy mitabataba. Ianao mitabataba mafy be mihitsy ianao. Ka zaho solo tena ny zala. Aza mampimera mse afaka io afaka bitsipitsehanao hoe mba aty mba mameko asa ary zay inona tokony asa tokony ataonay ary zany inona. Zao ny teneniko anao fa ianao hatrany hatrany mitabataba be ohatry io. Efa za mihitsy any an-trano. Voalohany indrindra aloha ianao toko mba mpanao tao daholo zay ao an-tanàna. Na olon-tsotra ary dia ilaina. Izy vity 21 bory. Ianao zao tsisy andaharana mitabataba foana. Enoy aloha. Hainianao ako. Ianao zao olon-tsotra fa ianao mila mahafantatra ihany koa ianao misy lalàna ny fia ty tanànantsika ty Antananarivotsika ty. Dia izao ianao zao ny hitako mety aminao na ianao amin'izany ianao hatrany hatrany ianao mitabataba mihitsy any an-trano vao mibe dekizy mitabataba mihitsy. Ny tena mety aminao zao na ianao manao an'ireny le acapella reny manao artiste zany. Misy gany. Eny misy any. Tena mety amiko mihitsy zany. Gasy koa ilaina no mitabataba manana feo mafy ilaina. Tena mety amiko zany hira gasy tena mety amina. Sady mangafeo mihitsy amatsy. Misy any ve? Tsy manana ka. Fa mba reny mba antanio reny mpanao hira gasy reny dia mba reny mba anona na reny mpanao acapella reny mba mety. Raha mila saona zany mbola mandray. Mbola mandray. Fa izao aza mitabataba tsony aloha ianao fa maneligelina ny hafa. Zay mba izahana ajany zay. Fa raha manana kely dia be kely anao androany. Zay fa zay ary masto. Tsy mitabataba tsony Tsy mitabataba tsony. Mety teraka fikorotana ho an'ny manodidina anao mitabataba izay ataonao. Voarerany lalàna zany ary mahavoasa azy. Ajo ny mpiara-monina aminao. Coupé. Dans la boîte.
Ery Zairmana mbola araka-pitsika anatin'ny songadina telako mametraka ny veloma ho amin'ny rampitso indray veloma tompoko. Miteraka olana ho an'ny setrin-drano fanadiovana sy fidiovana ny fandalovan'ny rivo-doza fity tao amin'ny faritra Boeny araka ny tatra ministeran'ny rano. Ireo olona marefo no tena ahina ho tratran'ireo karazana aretina vokatry ny olan'ny rano fanadiovana sy fidiovana indrindra amin'ireo toerana andraisana ireo traboiny rehefa misy ireo tranga tahaka izao. Nataon'ny ministeran'ny rano laharam-pahamena noho izany fampisotrana fitaovana ho an'ireo distrika enina ao anatin'ny faritra Boeny hitondrana vahaolana maritra ihany koa ny olan'ny rano amin'ny sehatra rehetra tahaka ny tao amin'ny Universitény Mahajanga izay nametrahana lavadrano. Tatra izay songadina izay mamitsena Andriambololona sy omegarana fitsaona tavoko. Maro ireo trabona no voaterina monjy ireo toerana manokana nametrahana azy ireo vokatry ny rivo-doza fity ato anatin'ny faritra Boeny. Mbola misy ampahany betsaka amin'ireo trabona no mbola nijany eny amin'ireny toerana ireny no mbola fisian-drano any amin'ny toeram-ponenany. Ireo marefo tahaka ny vehivavy sy ireo zazakely no mbola maro anisa amin'ireo mijana amin'ireo toerana fandraisana trabona raha ny fanazavana isedra olana amin'ny lafin-drano fanadiovana sy fidiovana nefa izy ireo tsy ampy ny toerana fidiovana fa indrindra maro ireo ambana mety sy ny karazana aretina ho an'ny rano fisotro antony hanomezana fampitaovana samihafa ho an'ireo distrika enina anatin'ny faritra Boeny araka ny fanazavana. Notolorana fitaovana fanadiovana ihany koa izy ireo izay ahitana savony fanadiovana rano fanadiovana tanana samihafa. Ankoatra izay dia tsy maintsy apetraka ireo fepetra maharitra ampisotrahana rano fisotro madio ato anatin'ny faritra hoe ny ministrin-drano fanadiovana ary ny fidiovana. Isy ny fijerena ireo fodrafitra asa simba ny rivo-doza ahafahana mitondra fanarenana sy fanamboarana hamerenana haingana ny famatsiana rano. Anisan'ireo efa nitondrana vahaolana ny Universitény Mahajanga izay nametrahana lavadrano hamatsiana rano andreo mpianatra. Mbola hitoy ny fametrahana fodrafitra asa tahaka izao hoy ny ministrin-drano. Toetrano ny fanomezana rano fisotro madio ho an'ny Université manerana ny nosy. Araka ny lazain'Andriamatoa Filoha teo dia tohizana foana ny famatsiana rano fisotro madio ho an'ny malagasy indrindra ho an'ny mpianatra. Efa nanolotra rano fisotro madio tany amin'ny Université amin'ny Ankatso dia rano fisotro madio ho an'ny Université any Vodivorona. Dia teo ihany koa Afakomaly nanolotra rano fisotro madio ho an'ny mpianatra ao amin'ny Université ao Antsirabe. Eto Mahajanga ny tenanay hanolotra ny forage misy rano fisotro madio zany ho an'ny mpianatra eto amin'ny Université. Toy ny fanomezana izany ary ho ampina anankiray zany forage eto amin'ny Université any Mahajanga. Ny afatra ho atolotra ny mpianatra zany amin'ny Université rehetra izay efa nahazo ny forage reny dia atsaitsika tsara ny fotodrafitrasa satria ilaitsika ny rano fisotro madio na ny fahasalamana na ihany koa ho an'ny aina zany satria ny rano dia aina ary ilaitsika amin'ny fiainana andavanandro amin'ny fianaratsika ety amin'ny Université. Mbola mitoetra ny ezaka amin'ny fanatsarana ny fampisotrahana rano fisotro madio ny malagasy sy hohatra ny fanazavana tsy ho an'ny faritra Boeny ihany izay vao nandalovan'ny rivo-doza fa amin'ny faritra maro manerana ny Madagasikara izay hita fa manana olana amin'ny fahazoana rano fanadiovana ary fidiovana. Tapitra efa mpilalam-baovao sika tompoko lahy tompoko vavy veloma tompoko.